mbola eo amin'izay raharaha zay ihany dia manana ny heviny momba izay indrindra ny ministry ny tontolo iainana teo aloha ny docteur Randriamiarso Joseph vola ravoavy sy velo sisiny kosa mitatra izay vaovao izay. Fisarana tany Singapour everiko hoe logika ihany ary tsy dia mahagaga ny zavatra mitranga tany Singapour raha mikasika ny fisarana iny. Tsy mahagaga satria hazo teto amintsika ny reny bois de rose teny amintsika reny no lasa ny Singapour. Zany hoe nisy fanahinina, nisy andraikitra niraisin'ny fanjakana malagasy zany ny fahatongavan'iny tany ka tsy dia mahagaga raha ohatra tsy miverina etsony reny ary na afaka madiodio ny olona mikasika an'ireny satria ny fanjakana malagasy raha tsy diso aho mbola nilaza ihany koa faradalàna ny fivoahany tany na ny teo taloha na ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Ka very koa logika ihany ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny mpitondra tao Singapour. Voalohany izay, faharoa tsy dia mahagaga ihany koa satria ilay fanjakana malagasy misy amin'izao fotoana izay tokony nitaky an'iny, niaro an'iny, namenana aty amintsika tsy dia manana crédit loatra manoloana fanjakana Singapour na manoloana fisarana tahaka an'ireny. Ka raha ohatra iny ny hafaran'ny fisarana tsy dia mahagaga ny zavatra mitranga manoloana ny misy ny fanjakana malagasy, manoloana ny fihesiky ny mpitondra malagasy ary ny zava-misy eran'izao tontolo izao mikasika ny trafika isan-karazany.